Ry havana, ho ampitomboana ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tombontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Isan'andro izay dia misaotra anao mandrakariva Tompo, satria lehibe ny fitiavanao anay, ary izao andro vaovao izao izay tsy misy mihitsy eto amin'ny fiainana, mahavidy izany fa tena sarobidy indrindra Tompo, dia mitombina androm-pahavelomana. Omenao anay mamaimpoana izany noho ny fitiavanao, ka dia misaotra indrindra. Ny any ataonay dia apetraka aminao manontolo ny fiainanay, mba hanjakanao Tompo. Amen. Ry havako, izao vanim-potoana iainantsika izao nanomboka teo amin'ny latsahan'ny fanahy masina eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 2, izany hoe teo eo amin'ny taona 30 na 3 teo taorian'ny nahaterahan'i Jesoa, ka hatramin'ny fotoana hahatongavan'i Jesoa hiverina indray iseo amboninahitra eo amin'ny raholinanitra, nanomboka teo amin'ny latsahan'ny fanahy masina izany, ka mandra-piverin'i Jesoa io no antsoina hoe taonan'ny fiangonana, satria taonan'ny fitorianan'ny filazantsara an'i Jesoa Kristy izany. Ao anatin'io fotoana io izany no ilana ny fiangonana, ka mbola nambarana mandrakariva mahazava-dehibe ny fivavahana sy ny finoanan'i Jesoa Kristy ary ny fanoloran-tena ho azy, fa izany no ahafahantsika ho tonga zanak'Andriamanitra ary mandova ny fiainana mandrakizay. Tsisy ilantsika fiangonana ivelan'ireo, tsisy ilantsika baiboly ivelan'ireo, tsisy ilantsika fitorianan'ny filazantsara ivelan'ireo ry havana. Noho izany dia mbola tena ao anatin'izany taom-piangonana izany tsika, taonan'ny fitorianan'ny filazantsara izany tsika izany ankehitriny. Ny fotoana ny latsahan'ny fanahy masina io ka mandra-piverin'i Jesoa koa anefa dia antsoina hoe taom-pahasoavana. Taom-pahasoavana satria nahoana? Mahazo manao izay tiany ny olona, ary ao aza ny tena manararaotra mihitsy manao ratsy, tonga amin'ilay fitenin'ny malagasy hoe manao an'Andriamanitra tsy misy dia mitsambiky mikipy na manararaotra ny vanga amin'ny alina. Tena manana safidy hanao izay tiany ny olona, ka matetika ireny mpanao ratsy ireny tena manao satria tsy mivaly eo ny asa ratsy ataony. Ankoatr'izany dia misy koa ny variana amin'izao fiainana izao. Tao aminay hivavaka izy fa mangataka andro foana, aoka aloha fa mbola tanora, aleo aloha rehefa lehibe vao manao an'izany, na aoka aloha fa mbola miandry ny tahaka izao sy ny toy izao, mangataka andro foana izany. Dia raha ho antsika mpivavaka indray dia izao vanim-potoana ny fitorianan'ny filazantsara, izao taom-pahasoavana, ka azo anaovana izay tiana sy ny tahaka izany izao dia misy ny manararaotra izany milomano ao anatin'ny fahotana, satria izay ilay atao hoe fahasoavana, araka ny nambara teo tsy mivaly eo eo izany, dia manararaotra amin'ny zavatra tsy marina sy ny sisa atao amin'ny fiainana andavanandro any, dia voasarimbitra izany koa ny mpivavaka ry havana. Ao anatin'izany indrindra nefa, ary izay mataona ny fahasoavana azy, vanim-potoana ny fahasoavana azy, no arararotin'Andriamanitra koa, arararotin'i Jesoa Kristy hitaomana antsika hiverina aminy. Mahatsiaro ny fiangonana 7 ao amin'ny Apokalipsy toko 2 sy ny toko 3. Ireo fiangonana 7 ireo dia ny 2 ihany dia ny fiangonana ao Smirna toko 2:9 ka hatramin'ny 1:10, ary ny fiangonana tao Filadelfia fiangonana 9 ao amin'ny toko 7:7 ka hatramin'ny 7:17 amin'ny Apokalipsy izany, fiangonana 2 amin'ny 7 ihany no azo lazaina hoe nakasitrahan'i Jesoa Kristy ny nataony, ka tsy misy teny hoe mibeba sy ny toy izany. Andehantsika haka ohatra ny fiangonana tao Efesosy izay anombohana ny fitansanan'ireo fiangonana 7 ireo dia ny Apokalipsy toko 2 izany, 1 ka hatramin'ny 7, dia ahitantsika ny 15 tapany farany hoe raha tsy mibebaka ianao dia izao ny mahazo anao. Haka ohatra faharoa tsika, ny fiangonana 7 Pergamosy, manomboka eo amin'ny Apokalipsy toko 2:12
ka hatramin'ny 1:20 io fiangonana Pergamos io ao amin'ny toko 2:20 dia ambaran'i Jesosy hoe "Kodeny beba fa ratsy zany de zao no mahazo anao." Misy an'izay daholo zany kanefa tena tsara zany satria atoron'ny Tompo antsika ny tsy mety, raisina amin'ny lafiny tsara zany. Zany koa zany ny andraisana an'ity atao hoe fahasoavana ity, raisina amin'ny lafiny tsara. Mbola ao anatin'izao fahavelomana zao tsika dia atoron'ny Tompo mihitsy. Vakio ny toko 2 sy ny toko 13 hoy ao amin'ny apokalipsy hoe zao no nataonareo, zao no nataonareo, zao no nataonareo ka noho izany de mibeba, ary raha tsy mibebaka de zao no mahazo. Tena fitiavana zany, tena fahasoavana zany. Noho izany de araroty amin'ny tsara ary iverenantsika amin'ny Tompo araka ny lohahevitra amin'izao ny mahazava-dehibe ny fibebahana. Araroty zany iverenantsika amin'ny Tompo miaraka amin'ny fibebahana ry havana. Tena mbola manana fotoana isika satria mbola velona ary zany no isaorana indrindra ny Tompo. Koa dia manasa anao, manasa antsika tsirairay avy ary aza mitary hidretra ary isaoro ny Tompo raha mbola miteny aminao ao anatin'izao vanim-potoana ny fitoriana ny filazantsara izao, vanim-potoana ny fiangonana izao, ao anatin'izao vanim-potoana ny fahasoavana izao ka andraisan'ny Tompo antsika izay manatona azy. De araroty ry havana ny fanoloran-tena feno ary indrindra ny fialana amin'ny ratsy, fibebahana amin'ny ota malaky mahazo de ny fahalemena sy ny fahazaran-dratsy zany. Mahery izy ao amin'ny Tompo ry havako sy amin'ny herin'ny fahirezany. Amen. Vavaka isika misaotra anao ary zay Tompo ny amin'ny teninao ankehitriny fa fitiavanao mbola itenenanao anay. Koa de anana fotsotra zahay, hay mibebaka, hiverina aminao hanolo tena ho anao ry Jesosy Kristy. Amen. De ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesoa. Amen.